Manoana fiadanan'i Jesosy indray ho antsika rehetra manaraka an'izao fampianarana izao hianatra antsika androany mikasika ny atao hoe leader izany. Leader ka mialohan'izay dia aleo tsika hivavaka. Vavaka antsika ho an'ny fotoana sy ny tenin'Andriamanitra izay ifampizarantsika, ifampianarantsika amin'ity androany ity izany. Raha eo misaotra anao indray izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ity androany ity, mbola hianatra indray izay eo tongotra eo dia isaorana ianao izany ankasitrahana ny amin'ny fahafahana, ny amin'ny tombotsoa manokana, ny amin'ny fidranam-pahasoavana manokana izay omena ho anay tsirairay avy amin'izao fampianarana izao, manaraka ny fandarana rehetra ihany koa dia hosoriny ny lelako Andriamanitra, ampiteneny ny vavako fanahy masonao izaho dia fitaovana ihany fa ianao no hampianatra, ianao no hampiteny ahy indray amin'ity androany ity. Na iza ihany koa Tompo mandrea an'izao fampianarana izao dia sokafo ny fon'izy ireo, alalany amin'ny sitraponao marina, atakatra ihany koa Andriamanitra ny amin'ny zavatra izay ho ampitaina amin'ity androany ity Tompo tsara indrindra. Ankinay aminao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany, mankasitraka ray masonao. Amen. Verina moa izany fiarabana amin'ny anaran'i Jesosy amintsika rehetrarehetra. Zahay ato amin'ny gropy fiomanana ho any an-danitra ny miaraka aminao izany amin'ity androany ity izany, ka ato anatin'ity gropy ity moa izany, ny gropy moa izany dia mampianatra antsika zavatra marobe no ampianarina ato dia misy ny ato izany ny antsoina hoe leader izany na mpitarika izany dia misy ihany koa moa izany assistant izany hoe mpanampy mpiara-miasa akaiky amin'ireo mpitarika ireo izany na ny leader izany. Ka andeha avy hatranintsika vadio baibolinao ary Lioka toko fahaenina dia ny 2:12 ka hatramin'ny 5:12 izany. Lioka toko fahaenina dia ny 2:12 ka hatramin'ny 5:12 izany. Zao mivakin'izay teny izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ary tamin'izany andro izany dia lasa nakany an-tendrombohitra Jesosy mba hivavaka, ary naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritra ny alina izy. Ary noho ny maraina ny andro dia natsoa ny hanantona azy ny mpianana, ka ny fidianany 12 lahy izay nataony hoe apôstôly dia Simona izay nataony hoe Petera, sy Andrea rahalany, sy Jakoba, sy Jaona, sy Filipo, sy Bartelemeo, sy Matio, sy Tomasy, sy Jakoba zanaky Alfeo, sy Simona izay atao hoe Zelota, sy Jodasy zanaky Jakoba, ary Jodasy Iskariota ilay tonga namaty. Alleluia. Teto izany dia mazava be Jesosy dia tena hoe nivavaka mihitsy izany Jesosy, naharitra nivavaka tany an-tendrombohitra tany izy izany, nandritra ny alina izany dia tena nangataka tamin'Andriamanitra. Ina moa ny antony? Ny anton'ilay vavaka tamin'io izany dia izao mba hifidianana an'ireo leader ireo izany, ireo tena hoe mpitarika izany sy ny mpiara-miasa aminy. Izay izany nataon'i Jesosy, dia tena hoe naharitra ny vavaka mihitsy Jesosy, nangataka tsara mihitsy izany tamin'Andriamanitra hoe iza Tompo no atao mpitarika, hoe ina daholo ny tena zavatra takiana amin'ireo mpitarika ireo, satria ao anatin'izay manko misy fepetra izany takiana amin'ireo mpitarika ireo, dia misy zavatra ihany koa izany asa hampanaovina an'ireo mpitarika ireo. Dia tena hoe nangataka tamin'Andriamanitra ray izany Jesosy, nanao alim-bavaka, nivavaka tany an-tendrombohitra noho ny alina izany, dia tena hoe naharitra arak'ilay fanambarana ilay tenin'Andriamanitra eto izany naharitra mihitsy izany Jesosy. Dia avy eo moa izany dia nivaly amin'izay ilay vavaka ny teny tamin'Andriamanitra, dia nidina amin'izay izy nakeo amin'ny mpianatra, izany hoe nisy mpianatra izany, nisy mpino be dia be izany teo mpanaraka an'i Jesosy Kristy dia nivodiny amin'izay izany izy 12 lahy ireo izany, izany hoe ny apôstôly izany, izany hoe ny apôstôly izany no leader, ireo izany leader ny fidian'i Jesosy ireo, ireo mpitarika ny fidian'i Jesosy izany ireo apôstôly 12 lahy izy. Dia hitantsika tsara ny zava-nisy tamin'ny apôstôly fa nisy anankiray niala dia nisoloina ihany koa ilay izy, izany hoe tsy maintsy nifenoina foana ilay isa napetraky ny Tompo izany ao anatin'izay. Ka mijery tsika izany hoe inona moa natao hoe leader izany voalohany izany, hoe inona natao hoe leader izany. Eto izany leader dia izao leader dia olona no mitarika izany, izany hoe olona izany izy io olona izay nifidian'Andriamanitra izany ny leader, olona izay nifidian'i Jesosy ny leader, mpitarika izany izy, mpitarika izany izy ny mpitarika izany izy
Zany hoe mitarika nyreto olon'Andriamanitra reto izy, zany hoe misy asa mpanaovina azy zany ao anatin'izay zavatra zay. De misy ihany koa moa zany le amin'ny natsoina hoe leadership zany ny ship moa de zao fitariana zany, fa ny leader de le olona le mitarika zany, le olona le mitarika, fa ny ship, ny leadership zany de hoe olona mahay mitarika zany. Ao de ino ary ny asa ataony reo leader reo zany, satria matoa zany reo ny fidina dia misy antony manokana zany. De hoe ina ary zany ny asa ataony leader, na hoe inona ny ataony leader. Va tonga ny baibolina hoe aty amin'ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly toko voalohany de ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa zany. Asan'ny apôstôly toko voalohany de ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy, manao hoe ry Teofily, ilay boky voalohany dia nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy nampianariny hatramin'ny andro nampiakarana azy rehefa nodidiny tamin'ny fanahy masina ny apôstôly izay nofidiny. Zany hoe ina zany zavatra ataon'ireo zany, de ny zavatra ataon'ireo zany de zao zay nataon'i Jesosy sy nampianaran'i Jesosy zany zay no ataon'ny leader, zay ny antony fidianana azy. Aty amin'ny Marika toko fahatelo Marika toko fahatelo de ny andininy faha-efatra amby folo koa moa de manazava an'izay Marika toko fahatelo de ny andininy faha-efatra amby folo zany, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay tenin'Andriamanitra zay. Vakiko manomboka amin'ny andininy fahatelo amby folo de hoe ary niakatra tao an-tendrombohitra Jesosy ka niantso izay tiany hakeo aminy dia nakeo aminy ireo, ary nanendry roa amby folo lahy izy hoe ho ao aminy sy hirany hitory-teny. Alleloia. Ary nanendry ny roa amby folo lahy zany Jesosy mba hoe ho aminy hirany zany hitory-teny, zany hoe hitory-teny zany koa, zany hoe hanao hanohy ny asa zay nataon'i Jesosy tetỳ ambony tany zany. Zay no antony ny fidianan'i Jesosy ny apôstôly na ny leader zany, zany hoe ny leader zany dia manana asa mazava tsara izy, fa hirana zany izy, misy asa mpanaovina azy de ina moa ny asa mpanaovina azy ny amin'ny apôstôly zany de hoe hitory-teny zany, hirana hitory-teny, hitoriny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, hitoriny amin'ny filazantsara an'Andriamanitra, zany hoe hanohy ny asan'Andriamanitra izay nataon'i Jesosy. Zay no antony ny fidianana an'ireo apôstôly reo zany na ny leader, zany hoe ny asa ataon'ny leader zany de zao mazava ho azy fa asan'Andriamanitra zany no ataon'ny leader zany, asan'Andriamanitra mazava ho azy. Ka zay asa zay tompoko de zao tsy amikery zay na mitanjaka antsika fa zao mila fahasoavana manokana zay, de mila hery manokana ihany koa zany zay, de mila fiarahana amin'Andriamanitra, satria asan'Andriamanitra zany tsy vitan'olombelona zany, fa tsy maintsy mila fahasoavana avy amin'Andriamanitra ianao, mila fahefana avy amin'Andriamanitra ianao, mila hery avy amin'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra zany. Amen. Ndreka jerevantsika ty amin'ny Lioka, va teo baibolinao Lioka toko faha-efatra amby roapolo de ny andininy sivy amby efapolo zany. Lioka toko faha-efatra amby roapolo de ny andininy sivy amby efapolo zany. Vakitsika zay teny zay raha hitanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, manao hoe ary indro zao izy mampitondra ny teny fikasany raiko ho anareo, fa mitoera ao an-tanàna mandra-panafy anareo ny hery avy any amin'ny afo. Zany hoe talohany nandrana an'ireo apôstôly reo ry havana de zao tsy mbola tonga de nandeha zareo na de nividiana azy izy, tsy tonga de nandeha izy, fa zao nasain'i Jesosy zany aloha niandra ny fanahy masina, niandry ny lay hery avy any amin'ny afo indrindra, satria zany asan'Andriamanitra zany de tsy ho vita mihitsy raha ataontsika hoe ndenge jerevantsika ataontsika hoe saka ve, ny saka ve de vitany asan'ny omby? Tsy havitan'izany izy raha tsy manana ny herin'ny omby ny saka, zay vao afaka manao an'izay. Na ny ataontsika hoe ny biby anankiray tsy havitany asan'ny liona ohatra, raha tsy manana ny herin'ny liona izy. De ohatran'izay koa ny asan'Andriamanitra ho an'ny leader zany, tsy amikerina mifatanjahana hozy Jehova fa mifanako rery ihany zany. Zany hoe tsy maintsy mila ny herin'Andriamanitra ianao izay mitarika zany, izay mpitarika zany, izay leader, izay olona fidin'Andriamanitra, izay ran'Andriamanitra. Raha mbola tsisy hery ianao de aza mandeha mihitsy, aza manao mihitsy aloha raha tsy mahazo an'izay
ahery zay zany ianao zany. De jery ohatra atsika ny am'ireo olona zay ny ran'Andriamanitra zany, zay ny ran'Andriamanitra andeha hiverina atsika aty amin'ny Exodosy. Avy teo ny baibolinao Exodosy Exodosy toko 7 de ny 10 ka hatramin'ny 12 zany. Exodosy toko 7 de ny 10 ka hatramin'ny 12 zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vakintsika zay tenin'Andriamanitra zay. Koa avy ankehitriny ianao irako ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka any Ezipta. Fa io Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa no akany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Ezipta? Ary hoy izy, hombanao tokoa aho ary izao no famantarana ho anao fa izao no efa naniraka anao. Rehefa entinao mivoaka avy any amin'ny tany Ezipta ny olona, dia hanompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra tia ianareo. Alleloia. Eto zany Mosesy de zao Mosesy zany dia niandry ny ondrin'ny rafozana izy Jetro zany tany an-tsahatany izy. De avy eo natsoin'Andriamanitra izy. Natsoin'Andriamanitra zany izy hiran'Andriamanitra satria ina moa ny zava-misy tamin'ny fotoana io ny zanak'Israely dia nandevoziny Ezipsiana, nijaly tao amin'ny Ezipsiana, tao amin'ny Farao tao zany, de tena hoe nitaraina de tonga tany amin'Andriamanitra ny fitarainany zany. De nisy leader anankiray zany novidin'Andriamanitra de tsy iza fa i Mosesy zay. De natsoin'Andriamanitra izy any ampiandrasany ondry amanosy zany, ombin'ny rafozany irana makany Ezipta. Zany hoe ny leader zany dia manana asa mazava tsara araka ny resatsika tao hoe asan'Andriamanitra no ataony. Ina le asan'Andriamanitra da hoe haka ny reo zanak'Andriamanitra na ny zanak'Israely any amin'ny tany Ezipta ho aiza misy, zany hoe maka azy amin'ny toerana anankiray dia afindra amin'ny toerana anankiray zany, hoentina amin'ny toerana anankiray zay safidin'Andriamanitra ametrahana azy. De ohatr'izany zany ny asan'ny leader zany. Isika leader de zao manao ny asan'Andriamanitra. Zay nanran'Andriamanitra antsika, tsy hoe zay tiantsika zany na zay mahafinaritra antsika no atao ny ataon'ny leader, fa zay asain'Andriamanitra ataonao no ataonao zany. Dia niantso an'i Mosesy izy hoe andao ianao izy irako, de niran'Andriamanitra izy. De Mosesy moa zany no teny hoe fa iza moa za zay ampiandry ondry amanosy tia no akany amin'ny Farao zany ngeka mpanjaky, olona ngeza be zany, zany hoe any no andrahana anazy dikan'izay zany tena hoe ny olona zay rana aloha de zao mila mafimafy koa ianao, zay le hoe mahatonga antsika hoe mila miaraka miherin'Andriamanitra na ny fahasoavan'Andriamanitra, fa tsy hamela moramora mihitsy ny Farao ny zanak'Israely satria olona mampidi-bola aminy reo, manompo anazy, miasa ho aminy ao vola be tsy toko tsy forona no azon'ny Farao am'ireo zanak'Israely reo, no alaina fotsiny amin'izany. Dikan'izay mila miaraka miositra, mila miaraka amin'ny fahasoavana, mila miaraka mihery zany ny leader, fa tsy moramora tompo manao an'izany asan'Andriamanitra zany, tsy moramora fa tena hoe mila fahasoavana, mila hery avy amin'Andriamanitra mihitsiny no manao an'izany asan'Andriamanitra zany, na ny leader na ny asan'ny mpitarika zany de tena hoe ilaina, de tena ilaina zay. De farany moa zany Andriamanitra ny teny hoe eo amin'ny 10:12 ary hoy izy hoe hombanao tokoa aho izy ary izao no famantarana fa izao no efa naniraka anao. Rehefa entinao mivoaka avy any amin'ny tany Ezipta ny olona, dia hanompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Zany hoe teto zany dia lazain'Andriamanitra Mosesy fa zao aza matahotra ianao, fa miara-miasa aminao Andriamanitra, miara-mandeha aminao Andriamanitra, momba anao Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra de miaraka aminao ry leader. Dikan'izay mila mahery zany ianao leader zany, mila mahery tsara zany tsika ao anatin'izay. Zany hoe ny leader moa de zao hoe mila olona mahafofo zany leader. Ny leader zany de zao manaraka vision izy, zany hoe vision-n'Andriamanitra zany, manaraka an'izay vision-n'Andriamanitra zay de hoe manao sorona ihany koa, misorona ho an'ny leader zany, satria
Ny farao zany anie tenako anao fa mpanjaka zany raha vao miteny kely fotsiny tonga de hoe tapao ny lohanao tonga de vonoa io de ohatr'izao tonga de mahazo-baika miaramila de aminao fa mila sorona de zao mila tsara fo ihany koa zany ny leader tsara fo mihitsy ianao zany satria ny zavatra ao atrehinao any de efa tsy moramora mety ho betrobetroka sy ny zavatra mahazo anao any zany fa de tena hoe mila tony tsara amin'ny fonao asa mandrondrotra mihitsy ianao zany fa mila milamina tsara anao indraindray amin'ireo olona hoentinao reo asaina alanao reo tsy samy manana ny toetrany reo mety hamalivaly ny sasany mety manohatra ny sasany ao anatin'izany zavatra zany de zao mila tsara fo ianao zany dia mila manao sorona zany hoe sorona ihany koa zany ny asana leader zany na ny mpitarika tena hoe sorona satria tsy moramora zany hoe ho anatrehan'ny mpanjaka zany tsy moramora zany zavatra zany ka manarak'izay jery koa tsika ohatra faharoa dia Joshua zany Joshua ohatra faharoa ho raintsika zany Joshua ihany koa dia anisan'ny leader ihany koa izy mpitarika izy zany afa tonga baibolinao hoe aty amin'ny bokon'ny Joshua toko voalohany dia ny andininy voalohany sy ny faharoa dia dingantsika amin'ny andininy fahasivy zany Joshua toko voalohany dia ny andininy voalohany sy faharoa dia dingantsika amin'ny andininy fahasivy dia zao mivakin'izay teny izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary rehefa maty Mosesy mpanompon'i Jehova dia hoy Jehova tamin'i Joshua zanako Nona mpanompon'i Mosesy efa maty Mosesy mpanompoko koa mitsangana mitahy ity Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ireo ho any amin'ny tany izay omeko azy dia ny zanak'Israely. Aleloia. Zany hoe teto zany dia lasa moa zany Mosesy dia mbola tsy tena tonga tany amin'le tany nampanantenaina ny zanak'Israely zany hoe ny tany Kanana zany fa mbola taraika tao anefitra tao zany zareo dia vita zany ny asan'ny leader anankiray zany hoe ny leader moa zany misy fetra ihany koa zany hoe atreto manao an'izao dia takan'izay zany ny asan'ny Mosesy zao ny asa fanompoana izay nataon'ny Mosesy dia hoe naka ny zanak'Israely avy ao Ezipta dia atreo amin'ny tany Kanana zany zay ny asan'ny leader zany hoe misy fetra ohatr'izay dia misy leader anankiray indray koa zany manohy an'izay asa zay ihany koa zany hoe ohatrany hoe fampitohy zany izy fantanjona dia hoe hitondra ny zanak'Israely na manao ny asan'Andriamanitra hatramin'ny farany zany ka raha sanatrika misy ny fatapana ny asan'ny leader anankiray ny ampanodinana eny dia zao misy leader hafa ihany koa tendren'Andriamanitra mpitarika hafa koa hitarika an'ireo zanak'Andriamanitra ireo na hanohy ny asan'Andriamanitra zany dia ohatr'izany koa ny apôstôly raha mijery koa tsika ny apôstôly vao miala koa zany ny apôstôly anankiray dia manendry mpiara-miasa hafa koa izy mifidy mpiara-miasa hafa ihany koa zany izy hanohy an'izay foana satria ny asan'Andriamanitra dia mila mitohy foana ry havana mandra-pahatonga an'i Jesosy Kristy eny amin'ny raony lanitra mandra-pataperan'izao tontolo izao zany vita ny mission leader anankiray na mpitarika anankiray dia miditra koa ny anankiray dia taka izany hatrany vakitsika eo amin'ny andininy fahasivy zany eo amin'ny andininy fahasivy moa dia miteny Andriamanitra amin'ilay Joshua io hoe eo amin'ny andininy fahasivy dia hoe zao mivakin'izay teny izay tsy efa nandidy anao fa aho koa mahereza sy mahatanjah aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao satria ina moa zava-nisy teo zava-nisy dia Joshua aloha dia zao Joshua zany dia mpanompon'ny Mosesy izy haintsika tsara ny tantara fa nisy assistantiny Mosesy antsoina hoe Yarona assistantiny Mosesy io zany no mpiara-miasa tamin'ny Mosesy amin'izy nakany amin'ny tany Ezipta zany izay niran'Andriamanitra satria ny zava-nisy tamin'ny Mosesy moa dia hoe tena izy moa zany tsy dia mahay miresaka zany votsafotsy fiteny izy badalela zany izy dia nifona tamin'Andriamanitra mihitsy izy dia hoe raha izay ary zany zava-misy dia zao ento Yarona rahalanao izy zany assistant zany io zany hoe assistant zany io mpiara-miasa dia ohatr'izay koa izahay ato amin'ny fiomanana ho any an-danitra zany dia misy leader manaraka ny andro fito amin'ny herinandro latsinainy talata alarobia alakamisy zany hoe samy manana ny leaderany daholo ireo dia ny anaran'ireo groupy anankifito majinijinika ireo ao anatiny ao dia misy ihany koa zany ao assistante zany hoe mpanampy an'ireo leader anaky fito ireo manaraka ny herinandro ireo zany dia i Joshua teto izy zany tena marina
tsy assistantiny Mosesy izy fa mpanompo izy, mpanompon'ny Mosesy, mpanondraka ran'ny Mosesy zany izy. Fa nisy fotoana zany natsoin'Andriamanitra koa izy no tendren'Andriamanitra ho lasa leader ihany koa zany ho mpitarika satria ny asan'ny Mosesy de mpiady izy zany, miady zany tena asan'ny azafady asan'ny Josoa zany de miady, zay foana zany tena ataony zany hoe mpanompon'ny Mosesy zany izy, de irakiraky Mosesy izy, dia avy amin'izay tendren'Andriamanitra izy satria natahotra ihany koa izy zany satria hoe ahoana moa zay za zay mpanomponao tia no andehanao an'le asa mpitarika zany zany asa fitariana zany resaka leadership zany hitondra an'ireto olona be da be reto, de Andriamanitra moa zany nifidy azy koa zany hoe eo amin'le andininy faharoa de hoe efa maty ozy Mosesy mpanompoka koa mitsangana mitany teo ny Jordana ty ianao sy ireo olona ireo ho any amin'ny tany, zany hoe nasain'Andriamanitra zany haitsika tsara fa Josoa de sy Kaleba indray zany mpiara-miasa akaiky tamin'ny Josoa, assistante zany, de hoe mitondra ny zanak'Israely napiditra ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana, atao amin'ny tany Kanana zany. De araka ny resantsika hoe zany asan'Andriamanitra zany tompo de tsy amikerina amin'ny fatanjahana na de mpiady aza Josoa de niteny mihitsy ny Josoa hoe niteny Andriamanitra zany tamin'ny Josoa hoe indro aho zay momba anao am'izay rehetra alehanao zany, taka nombako an'ny Mosesy mpanompoka ihany koa nombako anao, zany hoe taka nombana an'ilay leader anankiray teo aloha, le mpitarika teo aloha nomban'Andriamanitra le mpitarika manaraka ihany koa zany. De hitantsika koa moa zany ny apôstôly ihany koa de tahaka an'izay fidin'Andriamanitra ny apôstôly araka le filazantsara vakitsika tamin'ny voalohany de nitendren'Andriamanitra izy ireo hanohy an'izay asan'Andriamanitra zay, de niala ny apôstôly anisan'izany ohatra hoe ataontsika hoe Paoly zao de Paoly nifidy andry Barnabasy ry Timoty be dia be zany ny assistant mpandimby niaraka taminy ihany koa zany nanohy ny asan'Andriamanitra. Ka tapitra ny fotoanantsika manaraka toy atsika mikasika an'izay leader zay fa andehantsika isaotran'Andriamanitra mihina fa nisy zavatra voarainao tao anatin'izay fampianarana izay misaoran'Andriamanitra amin'ny alalan'izay teny izay. Raha io mankasitraka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny amin'ity maraina ity Andriamanitra, indro izay mamerina ny saotra, indro izay mamerina ny fankasitrahana aminao izay, mankasitraka indrindra ny amin'ny fampianarana ny amin'ny teny, manokatra ny sainay ianao, manokatra ny fatakaranay ianao, misaotra Jesosy averinay aminao ny voninahitra sy ny haja, ny fiderana mandrakizay tsara sady mpanao ny tsara anao, amin'ny anaranao sarobidy Jesosy naovanay izany bavaka izany, amen. We are empty ourselves in the love of God. We are empty ourselves in service to all. We will lift as leaders wherever we go and make the world a better place. We are empty ourselves in the love of God. We are empty ourselves in service to all. We will lift as leaders wherever we go and make the world a better place. We want a peace, 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 peace in the world. We want a joy, 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 joy in our hearts. We wish to love, 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 love everyone. We like to serve, serve, serve all over the world. We are empty ourselves in the love of God. We are empty ourselves in service to all. We will lift as leaders wherever we go and make the world a better place. For good and country we give our life. With poor and needy we share our love. With dedication and determination we'll make a difference in the world. With understanding and loving care we'll heal the broken world. Oh, 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 empty ourselves in the love of God. We are empty ourselves in service to all. We will live as leaders wherever we go and make the world a better place. We want a peace, 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 peace in the world. We want a joy, 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 joy in our hearts. We wish to love, 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 love everyone. We like to serve, serve, serve all over the world.
Jesus in service to all. We will lift as leaders.